faniriku ayana mana etiangai iretu kanana Ingrisi Tomitadinitsi Fayala Rafafana Tomanda Simeti Betunamana Teni pita Sini tirita Nitina tauai Deva Fititi mentirita Nikirisi matita Natuka kwanya Arina miseria Manantuna Irem sensimitate Famia una Anai Sai mandati lati Inna Manafanyelaya Sintina Anafaka Janubitirana Safeyana Mifiti Fiutirana Sayati Nitintani Mafaja Mitati Nitilaja Tiafaka Manota Yana Sana Itunata Kaja Saiga Bena Fotaja Saude Matarana Utia Fusi Sana Utia Yatumbuka Ifaravana Ayerina Ifiyadrana Fujurani Fukunwenuju Yanumeni Arju Ausuna Kanifanaju Ituvi Amini Furuna Akamba utubu zafiri Batia velidi Tivava kumiteni Akia izan Nitunga mangidi Titi utadidi Reni rechireni Fiza usiana Amafia falina Anume falampina Nimitu vya michu Raemiana Tena mangina Fafana nwirina Uanita nichu Titania Palini Tasha Humani Tinai Tilai Fumijazu Tino Kainu Mitura Hiru Pumpugashi Animani Umekwana
tsy tany amparini tasy abomary tsy nahity ilay voninkazo tinao ka indro mitondra ireo bombogasy any mamy omeko anao bombo mantsy misy loko maro hoentina matsiaro ireo zava-maro nataonao taloha bombo mantsy la voninkazoko ariary tokony azahoako sigara naleoko miafy tsy nivokakory naleoko mitondra ireo bombogasy orofompitiavako anao ariary tokony azahoako sigara naleoko miafy tsy nivokakory naleoko mitondra ireo bombogasy orofompitiavako anao bombo mantsy maharitram-bava mora mampisava nikity ny fiaina nefa mankalao bombo mantsy nosolotsika sendrandry zalay avotery nitsoka androany ao ny vady tsy isototoka naleoko mitondra ireo bombogasy eo amin'ny lalao ao miafy sendrandry zalay avotery nitsoka androany ao ny vady tsy isototoka naleoko mitondra ireo bombogasy eo amin'ny lalao ao miafy bombo mantsy zaraina minao to tsy mankalao fa mamitaolo zao tontolo izao bombo mantsy paparabisako famaikany amonjy ny anilanao ka indro solafakitiavanao ke indro mianjera ireo bombogasy tomany ao nangasiasy famaikany amonjy ny anilanao ka indro solafakitiavanao ka indro mianjera ireo bombogasy tomany nangasiasy bombo mantsy rasendra kavery tsy mate ijery ireo masonao efa nanantena bombo mantsy pafahorinako tsy tany amparini tasy abomary tsy nahity ilay voninkazo tinao ka indro mitondra ireo bombogasy any mamy omeko anao. Iny ary bombogasy zany ary fanomeravantsika malagasy avana sy faraitanindrazana mialatsiny indrindra amin'ny fahatarana satria tsy maintsy rekopena daholo ny vaovao rehetra ary mbola misy ihany koa ny resam-pianakaviana amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra atao ka dia ialana tsiny re tokoa hifonina mino aho fa efa manomboka zatra ihany nareo amiko amin'ity tsy famarinam-potoanako ity izay indrindra no tena ialako tsiny indrindra re tokoa ialako tsiny be dia be. Androantsika dia resaka momba ny tia ala-jaza tsy ala-jaza intsony moa zany satria efa olon-dehibe daholo matetika ny lasa ary vehivavy no betsaka. Resaka ihany koa tsika momba ny foty
football zany na amin'ny baolina kitra dia ataontsika lohateny hoe foutez-moi la paix. Dia atombokantsika amin'izay resaka bongo gasy zay ny fandaharantsika ahafahantsika miditra amin'ilay hoe ndao aloha tonga dia hinoana ny vaovao ary. Ny tsara dia mihaino vaovao tsika, dia anjarantsika ny mandinika ny zavatra mitranga marina mba ahafahantsika mahalala aloha ny zavatra miseho sy ny hoe inona ny tena mitranga ao amin'ny firenentsika. Dao ary. Antsika eo amin'ny vaovao ny tranga mpiara-monina kosa indray. Tranga roa tamin'ireo olona ampolony misy mitaraina sy fantatra fa tsy hita sy veratra eto no tonga mametraka fitoriana sy mitaraina eny anivon'ny mpitandro ny filaminana hoy ny polisym-pirenena androany. Amin'ny tambazotra serasera hoy izy ireo no ahitana fitarainana maro sy filazana fikarohana ataon'ny fianakaviana. Tsy mahatsiaro tena andro maromaro moa ireo izay hita raha ny fanazavana ary ahitana ratra misy tsindrona ny vatany. Efa misy amin'izao ny fanaraha-maso atao amin'ny fiara ayahiana ho maka-kerina ary mandeha ny fanadihadiana mahakasika ny zava-nitranga rehetra hoy ny polisym-pirenena. Malala Rakotonyrainy sy Andry Rabesaotra. Tovovavy iray no fantatra fa very teny Ampefiloha vao ny atoandro teo ary tahora vitsivitsy taorian'izay teny amin'ny 17 hektara. Nambaran'ny fianakaviana fa sady reraka no tsy mahafantatr'olona ity tovovavy ity. Tsy mahatsiaro tena izao miaraka aminay io ariana io izy. Izany mamany taty amin'ny fasanty io. Eo mahita anareo izy. Tsy mahafantatra fa nazay aza tahorany vao entina any amin'ny hopitaly izy. Nisy mitondra taty izy taty amin'ny fasanty taty amin'ny Vatobe. Nisy nakarano tana, nisy nanindrona dia tsy nahatsiaro tena tsony izy taoriana. Na tsy zavatra fantany amin'izao fotoana izao fa mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy izy na mamany ary tsy fantany io izy. Dia mbola matavatra be izy hoe izy izay dadanay ary atahorany fa mbola mitisitra be izy rehefa mahita anay. Io tsy mahatsiaro tena sy reraka tahotra ny manodidina azy ary fahaverezana saina fotoana maro ihany koa no voalaza fa nahazo ireo vehivavy nisy nakakeriny tato ato ary tsy hita rehefa tavaverina eny anivon'ny fianakaviana. Isan'izany ilay tovovavy teny Ambomiandra izay tsy hita nanomboka ny 5 Mey ary nisy nanipy ny hariva ny zoma 17 Mey. Ao omaly alina ihany koa ny tovovavy iray izay tsy hita teny Behoririka no nisy nanipy teny Itosy. Olona tsy salama tsara avokoa moa izy roa vavy ireo raha ny fandrazavan'ny fianakaviana. Raha ny fantatra dia fiara 4x4 no ambarany ireo nanatry maso fa manipy ireo alainan-keriny hoy ny fianakaviana ireo tovovavy roa izay efa hita amin'izao ireo. Efa misy ireo fiara arahamaso amin'izao hoy ny avy eo anivon'ny polisym-pirenena androany. Mahakasika an'ireo rehetranga anankiroa misy ankavia amin'andro efa misy fiara sy olona arahamaso sy mampiharihary efa ao anatin'ny fikarohana izay misy izao izy. Ankoatra ny fakanakeriny io moa dia ambaran'ireo nanaovana fanadihadiana androany ihany koa fa misy ny fandrebirebena miseho ataon'ireo olon-dratsy hisarihana ny tovovavy hanaraka azy ireo izay mbola hamafisin'izy ireo ihany koa fa mitondra fiara 4x4 mainty ireo mpandrebireby. Laza ho tsy mandry fahalemana ary ihany koa tsy sahy mivoaka ny trano intsony izy no ity tranga nahazo azy ity. Mba misy olona mitaraina reto dia aloha mba henoina ihany ilay fitarainany satria tsy fantatra ao izay mahazo anazy marina na dia hoe mety mampiomehy ilay izy anao indraindray fa izaho zao sendran'izay mba nitaraina ihany ahako ny fanomemezan'ilay ankizy kanefa tena nisy ilay izy dia tratra izy dia izay vao tena nino hoe tena misy marina kely izy. Izaho manokana izao tena tsy mandeha mivoaka ny trano ary raha tena hoe tsy maintsy mivoaka ny trano dia lasa traumatisé be aho vao misy olona manaraka anahy avy aoriana na olona tsotra tsy manino sy manina anahy dia tonga dia atahorako fotsiny hoe sao dia haninona anahy ilay olona. Nanao mantsoava amin'ny iray aman-dreny mpianatra moa mba hampandreny mpitandro ny filaminana raha misy fiara ayahiana ny polisym-pirenena androany. Efa misokatra ny fanadihadiana fanomboana ireo service spécialisé et à la brigade criminelle, à la police des mineurs, cybercriminalité, stupéfiants, ary ny police urbaine. Ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafody eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindrindrindra ny farotra, ivoahana sy idirana eto andrenivohitra. Ny polisy firenena dia miantso ny vahoaka sy ny ray aman-dren'ny mpianatra tody sy tsy salasala hanome ny amin'ny vaovao na fiara-mampiahiahy io na oza mampiahiahy
ahafahana mahafantatra ny maro. Misy amin'ny ankizivavy na lainan-kerin'ireo ihany koa no anatina andro maromaro vao tafaverina eny anivo ny fianakaviana. Misy kosa ny tafaverina ny andro mahavery azy. Eny ary tsika moa zany miezaka ny antsony ireny victime na ireny olona tratran'ity zavatra ity ireny ny olona namoaka amin'ny publication ireny ihany koa dia natsotsika daholo ny ezahana ho azy zany ny mba ahafahana nanaovana fanadihadiana sy ny karazany. Afaka manoratra nareo MP zay manana vaovao. Aloha zay nitondrantsika azy afaka miditra ihany koa nareo manoratra eto zay manana vaovao, satria ny zavatra tokony ho fantatritsika zany itony fandaharana itony dia mihaino amin'ny fandaharana ity ny mpitondra fanjakana, ny mpanohatra ary maromaro no mihaino an'itony na eny fa na ny jiolara mihaino an'itony avokoa, na ny jiola totakely na ny jiola totabe samy mihaino azy daholo ka mila tsara miditra MP nareo raha manana renseignement. Mety matahotra ihany koa nareo hiteny amin'ny polisy satria na ny mpitondra dia azonareo confie amiko hoe misy ohatran'izao, misy tomobile ohatran'izao mampiahiahy anay dia anjarako ny mampita azy any amin'ny olona tokony hampitana an'izany. Zavatra roa no tokony tazomintsika dia hoe 4x4 mainty. 4x4 mainty anankiray dia zazavavy no alaina. Rehefa jerena ireto zazavavy dia toa latsaky ny 25 taona daholo. Jerena le 4x4 maintimainty rehefa tambatra ny filazan'ny mialatsiny fa tsy maintsy mitandrina ako amin'ny zavatra teneniko satria ny fandaharana ohatran'itony manko mety hanimba olona koa na hanapotika fiainan'olona mihitsy raha tsy mitandrina ianao milaza ny zavatra tokony tenenina, misy tsy azo tenenina eto satria tsy maintsy tsonjovina ny sécurité an'ny tsirairay satria mazava ho azy fa ireny olona voabata anaty tomobile ireny dia tsy maintsy efa narahana maso farafaratsiny 2 andro na 3 andro na herinandro mialoha. Ary fantatry ireto olon-dratsy ireto tsara hoe fantatro ny ambasady vazaha koa dia mihaino ary manao transcription ny ity fandaharana ity. Fantatry ireo ny jiola reny tsara hoe aiza ity olona ity no quartier misy azy ary mazava ho azy fa ao anatin'ny drafitra matipaika amin'ny totakely dia tsy maintsy alainy sary na ananany renseignement momba an'ireny olona ireny ka zay no mahatonga antsika tsy maintsy hoe mitandrina amin'ny zavatra lazaina eto. Omaly dia nisy zazalahy nilaza hoe mila mitandrina ihany isika tompoko fa voatifitry ny tontolo izy nitenda an'le ray dia aveo tafatsoaka tamina 4x4 maintimainty
Fa takonao izy le numéro fa misy hoe 35. Sy ndra hitako ohatr'izao fotsiny zay fa le mémoire moa zany tsy ngedangeda ohatran'izao fotsiny le lohantsika zany fa mba mahatsiaro fantediaviko le izy avy eo fa zay ny soratra le raha naman'io raha mianao izy de afaka miditra MP dia ho lazaiko plus avec plus de détails le zavatra. Eto de misarika ny sain'ny tompon'andraikitra fanjakana. Milaza hoe misy ny tena zany tsy ho journaliste d'investigation tonga fotsiny amin'izao. Hoe du jour au lendemain de mamorona ianao hoe journaliste d'investigation tonga fotsiny. Tena taitra ahako ary ohatran'ny mampagaga anahy les déclarations an'ny directeur général ny police teo. Manaitra ahy le izy satria lasany hoe averiko aminareo mihitsy mba ahafahantsika hoe mitovy niveau de renseignement sy ny souci atsika na ny mety ho doute mihitsy ara fiahihina ao anatin'le fandehan'le zavatra. Za tsy miteny hoe ny ADG tafiditra ao anatin'le réseau na ohatran'izany, tsy izay no tiako tenenina. Fa hitako hoe tafiditra ao anatin'le émotion. Satria c'est tellement émouvant les faits tels que c'est présenté. En plus, ce sont des jeunes filles. Ianao mba mety manan-janaka vavy ihany koa de tohana de misy mihoatra le teneninao araky ny teknika zay tokony ho tazominao amin'izany atao hoe zavatra en procédure d'enquête misy zavatra zany tsy tokony avoakanao. De lasa saina hoe inona no nahatonga ny DG miteny an'iny, teny an'ity zavatra ity henony Nambaran'ny fianakaviana fa sady reraka no tsy mahafantatr'olona ity. Taty amin'ny 67 taty amin'ny vato. Fianakaviana. Isan'izany ilay tovony avy eo anivony polisim-pirenena androany. Eno tsara, eno tsara. Mahakasika an'ireo ilay trangana anankiroa misy eo tamin'ity herinandro ity efa misy fiara sy olona araha-maso sy mampiahiahy efa ao anatin'ny fikarohana izay misy zao izy ny police. Tena averiko kely averiko kely de henonareo fa mahazenda ary mahatonga saina zany raha ohatra ianao zany mino aho fa tsy taitra tamin'izay isika menakavy fa miala tsiny DG fa ohatran'ny hoe aloha henona mihitsy aloha de eo. Fa mbola tsy mahatsara. Tsy salama tsara avokoa moa izy roa vavy ireo raha ny fandrazavan'ny fianakaviany. Raha ny fantatra de fiara de zay vao tena nino hoe tena ankoatry ny fakanakeriny io moa de ambaran'ireo nanaovana fanadihadiana-droany ihany koa. Fa misy ny fandrebirebena miseho ataon'ireo olon-dratsy inona le olona. Ny tovovavy iray androany fiara 4x4 trano no ambarany fa miodiody ary efa mitondra zava-mahadomelona ilay mpanao ratsy. Le izy zany hoe efa samy malala daholo zany ny rehetrarehetra. Marina fa miteny ny polisy zany hoe fiara 4x4 ary efa misy olona araha-maso izy mino aho fa lapsus ny zavatra nitenen'ny DG plutôt hoe tadiavina angambany ny tiany ao anatin'le resaka satria hoe tampoka foana le zany de tsy afaka ohatran'ny malasa saina le izy ao anatin'le resaka. Mihinana mahakasika ny ady atao amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Malala Rakotomireny sy Lanitra Samuelson. Efa nahatratrarana rongony tany amin'ny
Dia avy eo lao aza Samy hafa monina ambarany fa efa niseho tamin'ny zao arantsika ny fanazavana fa za zao sendran'izay Ary fahaverezana saina fotoana maro io ihany koa. sy fantatra fa tsy hita sy veratra eto. Bon, lasa moa izy teo fa tsy hitako. Fa ny tiako hazavaina dia zao hoe tsy azoko ny mahatonga an'le tompona andraikitra ambonin'ny pôlisy miteny hoe efa misy araha-maso olona amin'ity zavatra ity. Dia zao. Ianao manko rehefa manao ankety na karazana crime na acte criminel ohatran'izao dia ny zavatra atao voalohany dia miezaka mahafantatra ny profil an'le mpanao ratsy à travers an'le mode opératoire. Dia raha maheno tsika hoe mitovitovy daholo le zavatra tenenin'le olona victime rehetra hoe 4-4 dia maintimainty. Dia hoe efa mitondra zay olona voa avy any zany dia ohatran'ny hoe verivery saina, verivery fanahy, voan'ny zava-mahadomelona. Efa mitondra zava-mahadomelona ozy. Dia zao petrahanao amin'ny placen'le mode opératoire, profil. Dia vous devez vous mettre dans la peau, vous qui êtes enquêteur zany. Investigateur de l'enquête en question, du moins du criminel, sinon des criminels en question. Dia ahoana no tenenanao hoe efa manara-maso tômôbila ozy? Dia inona zany ny zavatra mitranga? Tsy maintsy tonga dia homahana avy hatrany. Satria mihaino vaovao koa ny mpangalatra, mihaino vaovao koa ny mpanao ratsy. Tonga dia hoe stop eo daholo aloha, suspendiavy daholo aloha ny information rehetrarehetra, non, ny action rehetra sy ny opération rehetrarehetra, mipiry ny laisany aloha. Quitte même à ce que dès ce soir, androany alina ihany, efa miala ao Madagasikara ny cerveau. Manque de professionnalisme ve no natongavana tamin'izay zavatra izay ka nitenenana hoe efa manara-maso, efa izao, efa izao. Sa ny tany-po, sa avertissement, bluff, fanao ihany koa manko zany amina teknika amin'ny fametrahana, fandriampahalemana ao anatina firenena anankiray hoe na ao anatina tsy hoe firenena fa ao anatin'ny tanàna na toerana na grande ville ohatran'ny Antananarivo ireny hoe efa araka ny elaisa mifampirimy. Mba ahafahana manana quiétude zany pendant une semaine, 10 jours, pour reprendre. Pour que les gars en question, les criminels en question, reprennent quelques jours, sinon quelques semaines après. Manahirana zany, za manokana. Ny naheno ny tenin'ny DG iny. Là, on est des professionnels du DG, mialatsiny en dehors de tout ce qui hoe mahampinamana sy tena hoe mifankalalatsika akaiky. Fa mino fa lapsus, au lieu de miteny hoe nanara-maso, plutôt angambany hoe fikarohana tiany DG Dany tenenina tamin'iny zavatra nitenenina iny. Tady manko za io fa tsy hitako le izy dia izay angambany anankiray zay tena ngeda be. Faharoa, ahafahantsika mizara tsara le zavatra mitranga dia izao. Zazavavy dia efa verivery saina miverina avy any. Globalement, de manière générale, raha ny taonan'le sy
profil commun iraisan'le vehivavy tratran'le fibatana ohatran'io fa tsy kidina binina, misy nuance kely zay, dia tafiditra ao anatin'le kategorian'le olona rehefa jerena ny tarehan'izy ireo satria hita ihany le izy na de ao anatin'ny akasarotana azy, dia hita hoe tsy zazavavy tafiditra ao anatin'ny fifohana sigara ary tsy zazavavy tafiditra ao anatin'ny fifohana zava-mahadomelona. Ny fisotroana na tsy fisotroana tsy hita loatra fa fantatra foana ny olona hoe zao olona zao mandray zava-mahadomelona, izao olona zao mifoka. Misy mpanao politika zao tonga de hitanao hoe mandray zava-mahadomelona le bandity, manahirana na miresaka aminy aza, samy mahalala an'izany daholo ny malagasy. Fa ireto karazana vehivavy batain'ireto olona ireto de tafiditra ao anatin'le kategorian'le tsy midaina no sady tsy mifoka. Zay ny amany tsotra indrindra. Inona ary zany no antony hoe maninona no ohatrohatran'izao na ohatr'izao ilay vehivavy na ireto vehivavy batain'ireto olona ireto ao anatin'ny zavatra sy fitsangan-javatra ohatran'io. Manahirana le izy satria zavatra telo no mety mitranga. Voalohany indrindra aloha le hoe fanakorontanana saim-bahoaka. Ohatran'ny sarotra amiko ihany ny hino an'izay satria raha korontanina le saim-bahoaka tsy lôjika le izy hoe hiantsoantso fanjakana indray ilay vahoaka. Le fanjakana tokony hoe hiaro an'le vahoaka indray ve zany satria misy ambadika politika zany le araky ny filaza le izy ao anatin'le izy dia endrikendrehana indray zany ny opposition hoe ny opinion manao an'izay manipulation zay hoe endrikendrehana ny opposition hoe ianareo no tompony andraikitra amin'io anakorotana fanjakana. Sarotra ny hino an'izay satria tsy lôjika zany hoe andehanao stratégie ohatran'izany ny opposition de nefa le olona victime miantso ny fanjakana hoe mba harovo zay, mba jereo zay. Zany hoe mitalao amin'ny fanjakana zany le fianakaviana victime. De mazava be koa nefa izy ny fanjakana tonga de mamana hoe sao de ny opposition no ambadika zao ka manakorotana saim-bahoaka. Sarotra be, tsy maintsy manao analizy stratégique ianao et à la fois politika raha olona ao anatin'ny fanaovana politika no andeha hitonantonana hanao zavatra ohatr'izany. Sarotra zany ny hinoana hoe avy amin'ny opposition mikendry anakorontanana no hanaovana an'io zavatra io. Ary mbola sarotra koa ny hinoana hoe mba ahafahana manendrikendrika ny opposition dia ny fanjakana no manao an'le izy nefany hiteraka fanakorontanana ihany koa le izy eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Marina fa mitodika any amin'ny fanjakana ny vahoaka fa tsy tombontsoa amin'ny fanjakana kosa ny mahita ny vahoaka tsy miproduire, tsy mandeha miasa fa matahotra miditra aman-trano ary rehefa midy aman-trano ao ny vahoaka farany tsy maintsy hipoaka ny sarim-bilany dia mivadika any amin'ny fanjakana ny zavatra hiseho. Fidinana an-dalambe. Donc zany na ny fanjakana na ny opposition tsy manana intérêt amin'io zavatra io. Au contraire ary tokony hisy collaboration ary io no ahafahana malala hoe tena manao acte citoyen, tena tia tanindrazana marina ve ireto mpitondra fanjakana, ireto
mpanohatra amin'ny zavatra miseho ohatran'izao, tokony haingana ary haingana indrindra, tokony hoe androany alina ihany na raha-pitra taondro dia mifanatona ny hery velona raindahany ao amin'ny firenena hoe misy zavatra ohatran'izao zay tsy hita tao anatin'ny 2015 taona. Marina fa nisy niteny tao hoe talohan'ny 2002 nisy an'izao kely, ohatrany tsy tadidiko, aleo angamba tsy ho taritiko any le zavatra, fa tokony hisy mihitsy fihaonana hoe ahoana ty le rehetra fa lozy ty raha mbola loza koa. Satria efa le zanaka, lefa le taranaka, tena tsy afeniko anareo aty andafy aty ny ankizy samy mahalala an'izany daholo ny ray aman-dreniny taiza aty, fa tahaka ny volamena ny fikolokoloana ny ankizy satria ireo no hoavin'ny firenena. Ary tena hoe ny avantazy rehetrarehetra ka mampiadana ny ankizy dia tsy maintsy inona izy teo, priorité. Ka raha ohatra olona mieritreritra ny hitondra firenena, olona manana andraikitra eo amin'ny firenena, mino aho fa tsy nivoan'ny ministry ny pôlisy intsony, fa nivoan'ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny izany atao hoe hery velona na mpitondra ianao na ivelan'ny fitondrana. Fa tsy andrinina fotsiny hoe io, zay manko le toetra gasy, efa le tantaraiko iny hoe samy hafa ny gasy dia rehetra le karazan'olona ratsy loha, le tsy manan-katao afa-tsy mikritika fotsiny, fa ny malagasy dia ny kritika dia mitondra fanalahidy na vahaolana. Inona no ataon'ireto gasy amin'izao zavatra mitrango izao? Hitanareo, incapable reo, zao ny zavatra mitrango eto amin'ny firenena, dia faly fotsiny ny kritika, fa tsy mba hoe reto re izay olona hitondra vahaolana, andao tsika menakavy hifampidinika, tiako tenenina amintsika menakavy iny tsy hoe olona 20 na hoe olona 30 mety possible olona any anatin'ny fanjakana any, mety tompon'andraikitra amin'io, tsy fantatry le ministra, tsy fantatry le premier ministre, tsy fantatry le président, mety possible any anatin'ny opposition any, tsy fantatry ny Gara-Valomana, tsy fantatry ny Retsy, tsy fantatry Zaro, fa miketrika fanakorontanana, possible zany ho fa infine na pour ne pas dire hoe tena kely ny chance hisian'izany ao anatin'ny sehatra fanaovana politika, satria tsisy tombontsoa an'zareo kanefa na izany na tsy izany, ny adiditra ny olon-dafy tokony hiezaka aingana mifanatona hoe ity kosa efa mihoatra amin'ny loha ty, efa sanga mahery ty, iza ny tompon'andraikitra amin'izao. Zay ny amin'ny politika zany ny amin'iny. Faharoa, raha miheno tsika tout de suite après an'le fanazavana teo dia hoe zava-mahadomelona. Tady ty io. Fa Madagasikara anisan'ny hoe firenena efa manomboka mi-intéressé ny mpivarotra zava-mahadomelona. Le malagasy nefany tsara taiza, vitsivitsy ary tena mbola atao hoe vitsy ny malagasy mandray zava-mahadomelona izany. Dia ho sanatria ve samboriny reto olona reto dia tsondromina dia tratry ny accoutumance na hoe addicta amin'ilay zava-mahadomelona. Sarotra ihany ny hino an'izany satria isolé kokoa le acte
Zany hoe tsisy objectiva zany ahafahana miekole zava-mahadomelona io zavatra io. De manontany nareo hoe fa inona ihany zany gafleurine izy a? Satria nareo maika manko. Zay zany tsika malagasy koa maika koa tsika hialala an'le zavatra. Zao a. Fihaonana. Lasa azafady misy olona mandefa message io a. Eny ary toko saotra fa voaray lasa merci. Misy olona miditra MP a de tsara valiana isaorana izy. Fa izao efa niresaka taminareo ary tsy mandainga ahako satria tsy hitako ny antony anafenana an'izany. Za tsy pro n'iza n'iza na pro iza n'iza fa na n'iza n'iza te hihaonamiko dia mihaona aho ary za mihitsy moa no nangataka an'le fihaonana de nanaiky le olona efa elaela izy io. Zao a. Naninona ho aho mankany Mbiahery Rajaonarimampianina tamin'izay nihaona. Tamin'ny fakomaly zao na tamin'ny oviana iny nanao kôtikôty ny mpanao gazety dia hoe hanavotana fahasalamana akama na hoe namana anankiray. Marihako eto aloha fa tsy miteny aho na te hiteny hoe ity akama ity ny tompony andraikitra amin'izany a, tsy ihany no tiako tenenina. Dia nilaza ireto olona ireto hoe 1 million ariary 3 fois par semaine na 2 fois par semaine ny manao dialyse mandra-pahazahoana rein. Ny insuffisance rénale zany de tsy maintsy diovina foana ny rahanao presque tous les 2 jours. Manalana ny toxine sy ny karazany raha tsy zany rapida be ianao de maty. Tsy mifonctionne tsara zany, tsy miasa tsara zany ny vo dia tsy maintsy diovina, miditra amin'ny hôpitaly de mandalo amin'le machine de diovina iny de miala le toxine miisan-keri fa lasa miverina madio. Ohatran'ny hoe miditra manao vidange zany ianao de soloina menaka fa ny rahanao ihany ny ao fa misy le loto le toxine ao anatin'ny rahanao zany miala zany. De isaky ny 2 jours zany ianao ohatran'ny tomobile miditra vidange. Fa à la longue iny tsy araka le budget-n'le malagasy satria presque 60 millions par mois zany ity zavatra ity. Raha ohatra hoe 15 millions par semaine fois 4 60 millions. Nanontany any Mbia Rajaonarimampianina filoha teo aloha. Hitako henjana be ho le fiparitahan'ny aretina na le hoe insuffisance rénale any Madagasikara. Misaotra anao aho zany nanao an'io. Io le centre ao amin'ny Asia angambany izy zay. Fa zao a, naninona ny tsy tonga de nilansena ilay transplantation na hoe centre chirurgical zany de transplantation. Io zavatra io a, zao milaza anareo zany hoe io fihaonana izy Andriamatoa Rajaonarimampianina io dia ngambany tany amin'ny faraparan'ny taona 2020 tany. Tsy tadidiko moa hoe ao ngia antelma mihainao, oviana moa maty
ilay rahalahy izay lazaiko anareo hoe promotion tena katso akamako dia nifankahita tao zay de niangavy zaho hoe mba mihaona mifampiresaka manao échange. Fa naninona ho les transplantations na les centres chirurgie bon centre de transplantation on va dire zany tsy tonga de nitokanana na nanaovana événement fa tsara ho aho iny hevitra ao iny. De somary izy tsy hoe mihemaneso fa somary mezy de somary niondrika zay izy. De nitraka am'zay izy aveo de niteny izy hoe ngia Fleury ozy izy. Mino ve ianao ozy izy fa mety amin'ny malagasy am'zao tsika miteny zao zany atao hoe centre de transplantation zany sachant que vola be no manao dialyse, vola be mandrapatonga an'zany atao hoe mahazo rein zany. Ny lalàna aloha ozy izy mifehy an'io no tokony hapetraka ary miezaka ozy izy hametraka ny lalàna mifehy an'io zay vao ankalazaina hoe manana centre de transplantation tokoa ary manaraka ny teknôlôjia i Madagasikara. Avero ny lalàna aloha ozy izy no voalohany. Tena moa mba niaina tam'zany atao hoe fianakaviana sady mpianatra lalàna no tompona andraikitra ambony amin'ny resaka fitsarana na amin'ny fiarovana amin'ny resaka hoe mpisolo vavy tony de mahafantatra hoe marina tokoa ny lalàna no voalohany. Zay ny teniny tany amin'ny 2020 tany ho any zany raha tadidiny an-telma monsieur le ministre, monsieur le député hoe oviana ny maty ny rahalahin'ny Ngahier Rajaonarimampianata de tany izay. Ny lalàna ozy izy aloha fa mbola tsy zakan'ny malagasy zany azonao an-tsaina hoe ozy izy ny tantaran'io resaka transplantation rénale io tany Inde. Tsy tiako hitranga ao Madagasikara zany zavatra ao Madagasikara zany zavatra zany indrindra mandritra ny andro na fotoana hitondrako ozy. Zay aloha mbola tsy nanaovako an'iny fa ny lalàna no ezahako vita ozy noho ny zavatra mitranga moa de tsy voatohako mandahako ozy fa tsy haiko zay ataony ralahy fa ny fitaovana rehetra efa ao. De zao. Effectivement vao nitokana ny tany Tamatavy Andriamatoa Andry Rajoelina maromaro ny olona niantso aho ary anisan'ny natsoako satria zay zavatra zay rehefa nasena nanao éditorial an'izay hoe mba ataovy io monsieur Rakotomalala. Reto olona niantso zany avy any Madagasikara hoe ho zava-doza ny efehan'io zavatra io président. Oloko indray zany no niantso aho hoe ho zava-doza ny efehan'io président. Fantatry président ve ozy izy ry zareo fa $10,000 anie ny manao transplantation rénale any Inde. Misy namany zay tsy hanonona anarana fa nalefa taty amiko foana ny dossier, nalefa taty amiko foana ny dossier. Maty nisy namono ny neveuany. Zao tsika miteny zao vao malala. Satria ny antony de zao. Tsy vao malala ny nahafantesan'le olona fa na io namako io ary mety tonga saina hoe fa naninona ary tsy nataon'ny président. Zay manko ny fiantsoana aloha na de mavesatra be amiko ary zany.
Nanina ary tsy natao mibaina fa ny mirabanao Patrick Pelter. Zany no anisan'ny mpandraraha discret fa miasa. Admireko ty olona ty hoe Patrick Pelter ty miasa ity tanora ty. Félicitations zandry. Arapaina ianao tonga eto. Izao, maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana. Zaza, mba le fahasaim-peny reaka amana izy, 4 taona le zaza, le neveu-nao maty nisy namono tany Tamatavy. Nialany mera, non, tsy ny mera fa ny chef district nga izay aminy, ny gendarme sy ny karazany, ity resaka famonoana tany Tamatavy ty, fa mino aho fa tsy io ihany. Takan'izany koa le fangalarana zaza albinos, izay nisy merana voasambotra ary nanao aveu tamin'io, dia navoaka. Inona hoy ianareo no natao tamin'ity zaza anankiray ity? Raha diso aho reakama dia mba préciser kely le rappel l'izy, nasorin-dralahy ny voamason'le zaza. Inona ny dikan'izany en matière criminelle? Ho an'ny olona tsy manana fanady aty na assez pointu dia hoe nafindra tamin'ny olon-kafa ny masina. Tsy mbola manana teknôlôjia amin'izany tsika malagasy tompoko. Dia ho an'ny olona simpliste dia hoe anaovan-dralahy moara amin'ny fanafodiny. Zay no tsy haiko, satria tsy nitaizana tamin'ny teknôlôjia ohatran'izany koa ny tenako. Fa ny marina kokoa en matière criminelle dia raha tianao tsy ahafantatranao rehefa manao reconnaissance faciale any amin'ny polisy amin'ny confrontation, dia tsy ho tadidin'le zaza ianao zay manao an'io zavatra io, dia asorinao, asorin-dralahy ny voamaso. Asoriny. Dia raha velona iny, velona. Maty iny, dia maty. Eo zany le izy. Inona zany ny tena tanjon'ireto olona reto? Zava-doza io président, fa mba teneny le fitondram-panjakana hoe ajanony aloha io. Andriamatoa Rajaonarimampianina zany ato ambadika amin'ny matompona ndraiky mpanjakana azy teo aloha, dia nilaza hoe ny lalàna aloha no tokony alefa aloha amin'io zavatra io, fiteraka zava-doza io. Ary matetika ny insuffisance rénale dia matetika ho en général dia aretin'ny mpanan-karena. Ireto le olona homan-kanina be, le tsy mandrefy mihitsy fa isan'andro dia ena. Ary amin'izao fotoana izao tsika dia mahalala hoe misy mpanan-karena-be maromaro tratran'io ao Madagasikara. Ho an'ny Indy tsy mahatoky ny teknôlôjia indiana, ho aty Frantsa tsy tafa satria lafo be, sady ny aty koa tsy afaka mividy izany fa tsy maintsy milahatra ohatran'ny olona rehetra, satria ny lalàna frantsay ary teo rehefa mijery eo teo no nahitako hoe tena marina ny tenin'Andriamatoa Rajaonarimampianina hoe misy lalàna tokoa mifehy apetraka aloha zay vao mitonantonana manao an'io zavatra io. Tsy misorona tompoko ny teny an'izany fa rehefa diso dia diso, rehefa marina dia marina. Samy mandray izay fahadisoany ihany sy famarinany ihany tsika mianakavy. Fa en tout cas, sur ce point-là, ery Rajaonarimampianina a vu juste. Tsy hanao amin'ny promotion ny tianao ataoko eto, fa ny teny an'izany tampoka izy mbola velona izy iny. Zao, asorinao ny mason'le olona mba tsy hampafantatra anao, eo fantany ianao avy eo. Drogenao le olona mba tsy hahafantatra mihitsy hoe ary tsy ho tadidiny, satria ny sainy ny drogue mahery manko tonga dia any amin'ny sainao no asiany. Zany hoe 4-4, drogue amin'ny alalan'ny tsindrona, ça définit. Mainty le 4-4, ça définit des personnes
ayant suffisamment les moyens pour atteindre leurs objectifs. Io manko mahatonga sainanao hoe inona no mahatonga angadany directeur général amin'ny polisy karazany manao avertissement hoe mipetraha lasany fa araka io. Kanefa io tsy hijanona tompoko. Tsy hijanona io ny akamadany satria zao marary ny deba. Ary ny deba tsy maintsy mahita raha. Izary ireo deba ireo. Any tokony fanontaniana mipetraka satria resaka mialatsiny tompoko fa je suis convaincu, entièrement convaincu fa objectif angalarana taova io zavatra io. Vous allez me dire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisante comme démonstration. Ben, écoutez, ianao rehefa tratran'izany atao hoe insuffisance rénale dia efa fantatra daholo ny catégorie ny rahanao A plus sa 0 plus sa receveur universel ianao sa be sa zao tsy haiko. Fa fantatra daholo zany hoe zao ianao na zao ianao, fantatra daholo. Fa zao ny rein afindra aminao mba hampatonga an'izy mety tsara dia tsy maintsy rein na hoe vo salama. Dia jereo tsara tery aloha ny teny hoe ireto zazavavy reto dia tafiditra ao anatin'le kategoria an'le zazavavy sady tsy mifoka no tsy mi-se droguer ary moins de 25 ans. Satria misy manko ny zazavavy plus de eo amin'ny 23 eo ary izy 24 eo dia efa manomboka misotro toaka ny sasany, c'est pas bon pour la transplantation rénale. Pour les transplanter aussi chez d'autres, du moins sur d'autres personnes. Tsy mety. Donc tsy maintsy rein tsara, voa tsara no afindra amin'ny olona. Eo le critère eo. Tsy mety koa nefa raha ohatra hoe zanaka mpanankarena satria ny taina samy taina ve ny famely eto dia tsy maintsy mba zanak'olona tsy mafiady nefa tsy mpanana ihany koa. Satria raha mafiady izy mety mijaly amin'ny finanankanina dia mety tsy rein tsy dia salama koa zany. Dikan'izany eo amin'ny antonontonony eo. Efa voaaraka zalahy mihitsy hoe ohatrohatran'izao dia jereo tokoa ny izy eo amin'ny antonontonony tsy le hoe mihinan-kanina intelo isan'andro fa mety indroa ihany na hoe intelo fa amin'le sava fa tsy hoe le nofe nefa tsy le misy excès koa. Eo zany le vao jerenao zany le kategoria amin'nao mandinika zany tonga dia hitanao hoe zao ty revy ty. Zao adiny telo na roa andro efa nijereko teo ineniko teo le 25 ny iray nalaina dia le 27 natsipy. Ny zavatra tokony tadiavin'ny fanjakana zany tompoko dia ny laboratoire manao traitement an'ireny zavatra ireny. Tsy maintsy mandalo laboratoire manao test. Zava-dozy ty teneniko ty tena tandremo. Zava-dozy ty raha ohatra ianao andeha tsy haiko ny Institut Pasteur tsy hanao prélèvement mihitsy raha tsy eo le olona. Sauf angao hoe mety vitan-dralahy ny manao aferafera le amin'le ry amin'ny tsy haiko raha mbola misy le ry amin'ny scorerie ety le sapidiro de formalité de fenonana dia mena vola be le bandy dia mivoaka avany zao ny resus zao ny zao zay tsy haiko zay. Fa misy filière laboratoire
des médecins officiels, na beaucoup plus privé. Je ne fais pas d'allusion, encore moins de cible à qui que ce soit. Hein. Un laboratoire, on peut le monter sous une semaine, au bout d'une semaine. Azo atao tsara mihitsy ny manafatra ny materiel sy ny équipement amin'izany. Ho an'ny olona vonona hoe tsy maintsy mahita rein coûte que coûte. 4x4 tsindrona. Hoe nisy nakaraha ozy izy le ankiray teo. Dia laboratoire zany ny dikan'izay. Laboratoire d'analyse. Ary cotio tsara mihitsy ho anareo laborantin, ho anareo dokotera. Fa misy zany voatazona eo amin'ny adiny 3 adiny 4 eo. Dia baibay satria tsy mi-correspondre le resus na le catégorie sanguine zany tsy mitovy, mifanipaka. Dia tsy mety io raha io fa dia tsy pazo hivoaka ny tomobile any io, drogue eo aloha. Dia baibay. Ny drogue mety hiteny amiko nareo hoe drogue rongony, héroïne na cocaïne, non, eksehana fanafodika io. Rehefa mety atongavana an'izay, atao mihoatra ny siramamy eo amin'ilay olona, fa tsy mahafaty dia efa dôzy iny, raha diso ireo zany ry dokotera ao, sy dokotera menao akao, dia teneny hoe diso, fa raha mihoatra fotsiny taux de sucre aminao dia mamo ianao, efa iny ianao tsy mahatsiaro tena, efa oboana mety collapse mihitsy na ohatran'izany na hoe safotra sy ny karazany. Tiako tenenina an'izany dia zao. Matoa ianao droguena dia tsy hatradidy an'ilay olona teo amin'ny fasinao ary mémoire vague sisa ny eo aminao. Mety le mampihoatra sucre, mety héroïne na mety cocaïne. Satria raha ohatra fotsiny zany hiteny hoe tena droguena tokoa amin'ny alalana drogue dure na drogue douce, dia fantatra à peu près zany hoe iza ny olona manao drogue ao Madagasikara, iza ny olona possible hanina laboratoire, dia mora be mirelie an'izay, le raccourci est rapide et vite fait. Fa tsy hany tsy azo atao tendancieux ohatran'izany na tendancieuse ohatran'izany ny enquête criminelle na ny enquête policière fa tsy maintsy méthodique ianao manao azy. Piste zany nomeko ny polisy ao hoe ty misy fakana rà ary misy toerana hitondrana an'ireo olona ireo, azo atao mihitsy ny maka rà hoe ampatoriana koa ireo olona ireo, dia mandeha ny test rehetra, tsy concluant test, dia atsipy mihoatra ny tomobile izy. Fa ity le tratra le 25 jusqu'à 27 ty, nanome daholo ny rehetrarehetra, ny rapport d'analyse rehetra, fa saingy izao mety nisy zavatra tsy nentiny amin'ny tao. Ohatra mety tao anatin'ny rehefa mety manko le raha, dia avy eo analysena amin'izay sous couvert na expert amin'ny resaka néphrologie, zao zavatra teneniko zao. Fa tsy hoe miteniteny foana eto, ary zay no nahela be anaty eo. Anisany nahela anaty eo. Sous couvert na référence d'expert, du moins chirurgien expert amin'ny resaka néphrologie na resaka chirurgien amin'ny resaka ino izy teo transplantation io. Oui, io resaka dépistage na VIH koa. Elaela zany raha vao ohatra hoe tsy vitany hoe mi-correspondre fotsiny le resus, fa mbola be dia be mety hoe manana insuffisance cardiaque le olona, dia mety maty ao anatina fanaovana opération, dia misy risque ho an-dralahy zay satria ny objectif an'ireto olona ireto tsy hamono, fa averina eny amin'ny fiarahamonina le olona rehefa avy eo, fa haka an'le voa na le taova azony alaina ao anatin'le olona, surtout ny rein, satria ny transplantation rénale zany no misy antamatavy. Ary izay no nahatonga ny DG niteny hoe na mivoaka n'Antananarivo na miditra dia misy ny fisavana sy fanaraha-maso ataon'ny polisy. Ity farany ity amiko no tena zavatra mitombina satria
tsy voafehy. Araky ny lalàna zay tokony apetraka ny momba an'io centre de transplantation any Tamatavy io. Angavy ny fanjakana zany ajanony aloha tompoko io zavatra io fa alefaso ny lalàna miaro sy mametraka ny zavatra io. Satria fantatritsika, ohatra fotsiny zao, jereko ny dossier satria nahatonga saina, jereko ny dossier momba ny Edy Bois de Rose. Ananako mihitsy ny dossier ny alavanitsefa sy ny olona tokony hanome autorisation anazy ho any amin'ny hôpitaly. Ananako mihitsy ny dossier milaza fa nomena dokotera, professeur autorisation mivoaka ivelan'ny hôpitaly na ao an-tokotany any aza mandehandeha tirana mandihy. Raha tsy diso aho, raha ohatra diso tompoko dia ifonako eto zany tsy mampaninona anahy satria ny tiako hazavaina dia zao. Miala tsiny aho fa ifonako tanteraka. Possible nisian'ny filière au niveau mety tsy officiel akory fa ny ambadimbadika ihany satria vola be ny resaka te $10,000 au lieu de mandany 60 millions par mois anao mandritry ny 2 taona tsy hita rein ao. Ataovy ny calcul ao izy lasa mivarotra tanindrazana na mimpan-karena na mivarotra trano. Tairo 1 milliard vidina rein anankiray dia manao mandeha ny transplantation. Olona 2 na 3 ny expert amin'io ao Madagasikara. Dia lasa io. Ny fantatry ny olona maro fa misy farafahakeliny 3 na 4 Antananarivo ny centre chirurgical. Zany hoe fanaovana fandidina fotsiny io, bloc opératoire zany. Dia professeur chirurgien na docteur chirurgien avy any amin'ny fanjakana no tonga ao amin'ny toerana io mandidy ary karamabe na mampiteraka no raisiny amin'izay fotoan'izay. Ny tompon'ny bloc opératoire mampanofa ny professeur mandray volany mandidy dia samy mahazo eo ny tsirairay. Misy zany tompoko. Ireny zavatra ireny zany andriamatoa ministry ny fahasalamana dia mijao legifereo ary ajanony. Mody manangana klinika ary zalahy, mody manangana hôpital ary zalahy, non klinika. Sao dia misy mieritreritra indray misibla zao na misibla zao fa misy bloc opératoire ao zay tsy fantatro ny lalàna mifehy an'izany na ahoana fa tokony mipetraka koa zany ny lalàna momba an'ireny hoe izao na izao. Effectivement tsy azonao sakanana ireny mpandidy ireny, ireny professeur ireny na ireny médecin chirurgien ireny tsy handidy any amin'ny privé. Non, tsy possible zany satria raha tahaka ny klinika ohatry an'Ankady fotsy ohatra, clinique des sœurs dia fantatritsika hoe matetika ny mpandidy amin'ireny dia avy aty amin'ny fanjakana ihany, fa aty amin'ny fanjakana moa iaraha malala fa kely ny karama. Tsy ireny no sibleko, tsy ireny no teneniko fa hatramin'ilay beaucoup plus na hoe moins officiel, beaucoup moins officiel, c'est-à-dire ny tiako tenenina hoe mety be dia be ny lalàna tsy mahafehy akory na tsy vo ino izy teo
tsy honoreny ireny bloc opératoire reny, de nefany misy ry zareo ary mitsangana. Zany hoe tsy voatery le centre de transplantation any Tamatave zany ny cible eto. Fefa mety misy réseau any Ambadimatrikely. Ka mipetrahanareo amin'ny placen'le olona tratran'le insuffisance. Eo raha angafa namarotako trano raha mila raha tero. Ohatrany 9 milliards ndao ary. Eo le izy ary eo le izy no mipetraka ary eo le izy manomboka. Za re tompoko mino tsy afaka miteny plus aho. Fa mazava be le hoe adiny 3 na adiny 4. De rehefa tsy mi-correspondre le izy, mety misy dokotera mianao afaka miditra MP nareo mitenina manazava hoe ao zany na tsy ao. Fa za convaincu fa halatra taova ity zavatra ity. Ahoana zany no tokony ataon'ny polisy na ny mpanao ankety? Répertorier daholo ny olona tratran'ny insuffisance rénale na manao dialyse any amin'ireny centre privé reny na clinique privé reny, de identifier mpanambola amin'ireny fa ny mpanambola no manana logistique amin'izany atao hoe mampanofa tsy mampanofa. Izy moa miteny fa tsy 4x4 hofainako io de zay tompony io no mamay avy eo. Fa ny tomobile no tsy alefany eo koa. Zay koa ne possible zay. Ahoana koa tsy WWT BDB ity tokony jeren'ny ministry ny transport daholo zany, ny douane. Satria 35 de WWT fatakona le izy hozy le boy. Tsy sarotra io ankety io. Olona mpanambola tratran'ny aretina, tratran'ny insuffisance rénale no tompony andraikitra amin'io. Autrement tsy possible zany hoe manana 4x4, manana moyen, manana logistique takan'io zany. 4x4 tsindrona. Izy amin'ny teny anareo fa le mpakaratsy tonga de efa infirmier na infirmière. Fa nga misy mpakaraha fotsiny amin'izao. Oui. Donc c'est une enquête qui n'est pas compliquée. Répertoriez de manière discrète. Fantatra fa misy clinique inaccessible ary tsy anaiky hanaovana enquête amin'izany. Fa zay no maha-panjakana ny fanjakana répertoriez. Ary mety olona tsy ampoizina, mety tsy izy akory ny tompony andraikitra, mety te hahazo business ny sasany, hoe ndao ataony opération. Ok ary. Antsika hianira ny amin'izay fa misy isaintsainany tsirairay izay zavatra noteneniko izay. Raha diso aho amin'izay tompoko de hifonako ampabemasy eto. Fa ny finoako sarotra amiko ny teny hoe diso ahako. Raha ny tenako manokana fa mety misy zavatra hafa ve tsy mino tompoko. Hoe ndeha hibata zanak'olona aho fotsiny ery dia hoe andao atao an'izao tsy mino sarotra.
Zafa tsy angalatra dokitra avilezako avilena rezako azavakina reta landohako zafa tsy angalatra dokitra avilezako anao izy mangalatra dokitra na isan'andro homana nataonao ia dokitra nakajiaby nangalarinao taloha tsy avonikare hoe zafa mahomby dokitra nandre zaho somary maia za mba tiboatraboatra vakina reta landohako maty zababa mifony avilena rezaho azavakina reta landohako zafa tsy angalatra dokitra avilezaho avilena rezaho azavakina reta landohako zafa tsy angalatra dokitra avilezaho nanino moa za tsy alefa nare prison akagny egna maso aminazy efa gony araiky are tsy matahotra zagnahary fantarazana tsy azonare honigny mateny Andriamanitra ao agnatin'ny baiboly tiavany fahavalinao taka ny tegnanao mavahanarevika za nare mahazo fahasoavany karaha tsy ndraiky andro mbola gaga avilena rezaho azavakina reta landohako zafa tsy angalatra dokitra avilezaho avilena rezaho azavakina reta landohako zafa tsy angalatra dokitra avilezaho ya afositra anao ndraiky halitra anao ty ya merci c'est faux voly anao ndraiky halahalitra dokitrinao ty za voly koa anao ndraiky halahala botinao ty ya za voly allo ravaha dokitra ty aloha misindraha io anao tsangalatra dokitra tsangalatra dokitra zafa tsangalatra dokitra tsangalatra dokitra zafa tsangalatra dokitra karata zay lakoko tave Eny ary tsy angalatra dokitra hono izy avolanareo izy hiditra amin'ny VFDB anankiray tsika de hoe foutez-moi la paix aneny tokoa mitovy an'izany zao iresaka momba n'ity football ity tsika fa manahirana sy mankarary ny fon'ny malagasy ity resaka football ity ary tsy afenina fa efa mba nanomboka falifaly ny malagasy tany amin'iny taona 20, 20, 20 sy 20 iny fa nanomboka teo dia nanomboka nidina ilay niveau na le motivation koa nanomboka nivoatra teny an-dalana teny. Hoy le raha naman'izay hoe misy zavatra disany hoe ty zavatra ty baininy ary ho zaraiko aminareo ny resakay. Fa alohan'ny hatongavako amin'izay aloha de zao betsaka satria ny tena mba tia football ihany ary tena tsy afenina fa nanao baolina kitra ihany koa tsy mbola naheno teto ambonin'ny tany. Teo ny resaka tamina anabavy zay hoe entinao amin'ny lalana tsy tokony andanako aho za ty satria manjary misy conflit d'intérêt. De sahirana ho any saiko anatin'izany zavatra any. Ianao zany mieritreritra hoe
Parce que à tout moment ianao tsy maintsy mieritreritra amin'le côté professionnalisme ao anatin'le zavatra atao hoe ohatran'ny tsy lucide za zany manao an'ity zavatra ity satria mifandringondringotra eo le conflit d'intérêt zany e. Intérêt A tsy intérêt aroa ohatran'izao de tsy lucide anao manao an'le izy dia autant mijanona. Zany hoe tsy miandry any zatsy na iza roa hiteny hoe mialara nga ianao zay vao miala. Tsy mbola nahita mpanazatra ao anatina fanatanjahantena indrindraindrindra mety misy tohanareo any ambadika any. Mety misy tohanareo zao betsaka ny entraîneur frantsay. Nitorana ny La Frantsa tany amin'ny demi-finale, nitondra ny La Frantsa tany amin'ny finale, nitondra ny La Frantsa tany amin'ny titre champion du monde, champion d'Europe. Fa rehefa tonga le hoe résultat négatif de tsy maintsy démissionne, tsy maintsy miala. Any Madagasikara ihany no misy an'izany hoe misy série ana échec de mbola averina hitondra. Tsara marihana fa ny nommé sélectionneur dia ny fédération fa tsy ny ministera na ny fanjakana. Fa izao kosa nefany ny karaman'ity entraîneur ity dia raha ny fanadihadiana dia sady mandray atsy no mandray atsy. Raha ny filaza entre guillemets ono dia sady misy any amin'ny KNAPS no misy any amin'ny présidence. Hatramin'izay niainako aho ka niaina no atao anatin'izany ohatra hoe sehatry ny fanatanjahantena. Na ny tenako ity fotsiny raha miala tsiny mbola velona Jacob iny, mbola velona zaka kely. Tena tsy sahy mihitsy aho na andeha fotsiny ary hoe vita mikotrana de hisotro labiera na whisky, encore moins andeha hivarotra labiera na hivarotra whisky teo masin'ny zaka kely na i Bleu na i Jacob. Nobedesiko takin'inona nilongilongiko mandrapatonga tany Majunga andeha hanao stage na commando zay Jacob raha nitondra ny fiancéany. Atao inona ty olona io? Pour vous dire zany hoe ianao zany raha hanao encadrement technique ana sport haut niveau zany de misy koa restriction rigide, ferme, catégorique, astreint amina ligne de conduite modèle ianao. Mpanazatra na hoe encadrement. Tsy mbola nahita teto ambonin'ny tany toko ka nahiana hoe mpanazatra ka tenancier ana bara eny Isoraka. Tsy mbola nahita toko. De vous allez me dire indray hoe vie privée. Mais non. Olona takony ahoana mankany amin'ny bara ny Isoraka zany? Olona takony ahoana? Manana sérénité ve manana lucidité professionnelle ve le olona avy eo? De hoy le raha namana hoe tamin'ny sy nity guerre tonga taty Madagasikara il s'est concentré tout simplement et uniquement amin'ny resaka football. Tsy nahagaga raha nanao 0-0 tamin'ny Egypte, isika tany Egypte zay championne d'Afrique am'izao fotoana zao. Tadidiko le roa fa isika no nahafaty baolina voalohany tany Egypte. Tadidiko le roa fa nanao demi-finale tsika BFV SC contre ny Algérie ary nangalatra ny arbitre no naresy antsika.
Azadino zay. Tenancier anao. Bara. Tsy vitan'izay. Misy ny zavatra tsy mety. Misy ny zavatra hita fefa mivoana ao anatin'le cadre sportif amin'le zavatra atao. Anao regroupement dia petatoko. Lasa saina hoe sody izay ary no nahatonga ny rakapy. Anisy moa rakapy, raha tsy diso aho mijanona. Ohatran'ny tsy tafa, ohatran'ny misy zavatra tsy milamina ity revi ity a. Zao a. Mba tsy hitaran'ny resaka lavabe. Tsy mino hoe tsisy tanany ngara olona intsony ao anatin'ity fédération ty. Amoaka no miteny tamiko hoe lasa raha olona. C'est grâce, c'est un peu grâce à Raoul zao zavatra zao, tsy atoko. Tsy marina zany. Tsy marina zany. Nisy programa napetraka ary tsy maintsy narahana tao anatin'io zavatra io. Ary c'était pas un entraîneur gâté, pourri no teo ary nisy ny laisser faire amina zavatra hafa no nitranga tamin'izany fotoana zany fa il était concentré sur le foot, rien que pour le foot. Actuellement, ce n'est plus la même personne. Il est sur d'autres cieux et d'autres horizons. Et le foot n'est qu'un accessoire pour gagner plus, pour ne pas dire un bonus pour la personne responsable de l'encadrement en question. Iny Gottlieb nanao pronostic izy tonga dia oui, sans compter ny sponsor ny resaka Knaps. Iny Gottlieb iny nanontany nanao karazana sondage izy de tonga de meko 3-0. Io ny résultat 3-0. Ity zavatra ity, zao manko ny zavatra problema tsika malagasy, zay no nahatonga ana nametaka tery amin'ny voalohany. Za tena faly hoe DTN zanaky Rasoanaivo, adiniko ny anaran'le zandry. Fa za tompo miteny antsika. Il y a la main de Raoul pour pourrir la situation dans cette affaire. Fantatra tsara pertinemment fefa betraka ny zavatra tsy mety, tsy dans détail ataony ny encadrement amin'ity zavatra ity, amin'ity resaka foot ity. Inona ny andraikitry isika malagasy zany tena ohatrany hoe manara, ohatrany tsy tsapantsika hoe ny fédération ny tompony nandraikitra amin'ity resaka nomination entraîneur ity. Zao fotsiny. Samy hafa natao hoe entraîneur qui travaille sur des projets, sur un projet, un entraîneur qui vient tout simplement pour avoir des résultats positifs. C'est la catégorie de l'entraîneur actuel. Certes, avec une série d'échecs, Rabé Sandatan était arrivé, mais Rabé Sandatan avait un projet. La différence était là. La différence, elle est là. Samy hafa zany olona hoe tena niaina tao anatin'ny première série titulaire pendant vraiment des années et des années. Rabé Sandatan. Ary tao anatin'ny période difficile ao an'ny Paris.
tadidiko. Fantany tsara zany zany atao hoe gestion na difficulté, rado na difficulté hoe ao anatin'ny fankasarotana no mitondra ekipa satria efa nientina tamin'izany izy ary niaina tamin'izany. C'est un gars qui a travaillé sur un projet, sinon sur des projets comme Snitger. Tsy indray mandeha Snitger manao formation ana formation ana entraîneur zay secondaire anazy daholo taty aoriana zay lasa solony rehefa tena lasa izy. Tsy indray mandeha Snitger nanao critérium ka nafahana nahita ny Frédéric, tsisy nalalan'izany Frédéric zany ne taloha e, tsisy nalalan'izany Roland kely zany, fa tao anatin'ny génération Snitger ny voahan'izany Frédéric zany. Donc, un entraîneur qui vient tout simplement en amont pour cueillir les bonnes fleurs, sinon les jolies fleurs, ça n'intéresse pas nous, les Malgaches. On veut un entraîneur qui travaille uniquement et impérativement, tout simplement pour le football. Autrement, foutez-moi la paix. Foutez-nous la paix. Tsy zany no ilainy ny football malagasy fa miainga avy any amin'ny fotony. Mandrapatonga ery ambony ery. Zany hoe un entraîneur qui vient avec un projet, sinon des projets. Formateur zany. Fa amiko tsy entraîneur. Hoe lasa mijery ery dia iza ny gasy navazazy kotokotiana amena nationalité malagasy dia vidiana vola ohatran'izao dia miditra. Mais non, mercenariat zany. Nahitana résultat zany certes, fa takonanao fotsiny ny maso mba tsy hisian'ny famenarana entre samy malagasy eto. Fa na tsika menakavy ary samy mety tsara velatsy daholo. Ny sasany zao hita zao fa tsy gasy mihitsy. Dia nahazo résultat dia samy mbafaly hoe ato ambadika manao ny ataony le tana zatra. Dia takonana fotsiny satria io sao dia hohanina. Dia ao anatin'izay zavatra rehetra izay koa nefa rehefa natao ilay fanadihadiana, miresaka amin'ity tompony andraikitra rehetra ity dia hoe tandremo fa misy tanàna Pableu koa ny ao ambadika io e. Fa aiza ihany ary amin'ny tsisy tanàna Pableu amin'ity revy ity e. Dia tandremo fa sarotra satria atokisan'ny filoham-pirenena ilay mpanazatra io. Andriamatoa filoha. Ny football dia anisan'ny zavatra tena hoe ahafahana mametraka dynamique de développement anankiray ary ny vahoaka salama araky ny fanatanjahantena dia miproduire afaka mamokatra. Donc mila jerena akaiky fa raha ohatra ry amin'ny résultat ry ambony ery tompoko tsy mamely ilay résultat dia akivy ilay tanora dia lasa karamain'ny olona manao mibata olona eny amin'ny Beoririka dia manaro olona eny amin'ny 67, ny tovolahy Timady lasa manao kidnapping na manao manafika banky. Dia eo tsika menakavy vao tonga saina hoe inona daholo ity rehetra zavatra ity satria tsy lasa any amin'ilay sport izay ananany iza mba sportif amin'izao fotoan'izao mba azon'ny malagasy alaina tahaka hoe modely. Ny Portugais zao tonga dia manana ny Ronaldo. Ronaldo daholo zany zalahy miezaka mikotrana vao manomboka any amin'ny 10:00 tonga dia any amin'ny terrain de foot daholo. Tsisy ny amin'ny malagasy. Na mba jereo ny terrain de foot eo amin'ny 67 hectares raha mbola misy na eny Alarby na amin'ny Saint-Michel. Isaky ny lahady maraina ny vétéran mamenao. Pour vous dire hoe
Aiza nahitana heureusement fa misy mibolina na mipetaka. Ho any amin'ny karate tsisy tara intsony. Efa nentin'Andriamanitra nody any aminy. Ry Zaki, ry Mena, ry Patrika moa de nalaony, ry Bilo. Ireo mafimafy sy tara tamin'izany de niondrana lasa ny vazaha daholo. Iza no tena tara ho an'ny Malagasy ka ilainy tahako anatin'ny football? Ry Carolis tsy afaka nanao. Ry Anise fa miala bala fotsiny ohatr'izay. Mazava anie ny tenin'ny Anise iny, za efa tsy tokony ianao efa miteny, mpanazatra rehetra mahalala an'izany. Fa naverina tsy maintsy nanao de inona ny rendement? Zany hoe le professionnalisme est vraiment, et force est de constater que ce résultat de 3-0, nous le méritons. Foutez-nous la paix. Misy test nareo, manao kosa izy zao, tako n'le vao nandeha anie le resaka de hoe ho sary aiza nisy misy an'le izy moa anaran'le entraîneur zay. Moa de asian'le entraîneur zay vizana foana italiana io. C'est un adversaire sérieux, ils sont forts, c'est une équipe très mobile. Isaky ny antaniny le rey de zay équipe rehetra contre anazy de ataony an'izany daholo de allez voir anefany à chaque fois resy foana zay équipe mi-contre an'le. Zany hoe au moins zany io entraîneur io mi-bluff. Fa ny antsika tonga de za zany mba nieritseritra hoe i-bluff ve le ry de tsy nataony amin'ny teny anglisy mba ho an'ny ganiana. Fa teny frantsay na teny gasy de hoe ho sarotra ny andraisan'ny ganiana satria ny antsika anankidimy no tsy eo. Ny antsika zao ohatran'ny te-hiteny ianao hoe ho resy ny antsika de amboary ny sainareo malagasy e. Ohatran'ny te-hiteny koa ianao raha manao espionnage ny olona hoe laminez-nous parce que on a 5 titulaires absents. Ce qui fait que dans les deux cas, on est minable. Autant s'abstenir. Izy ny tokony za tsy manome tsiny ny joueur mihitsy fa miala tsiny ato. Fa tsy ao anatin'le compétence requise intsony ilay mpanazatra amin'izao fotoana izao. Efa manana zavatra hafa izy andreketany bonus fotsiny ny football malagasy, anjarany tompon'andraikitra voalohany amin'izao zavatra zao ny ao amin'ny fédération malagasy ny football. Mazava ho azy fa ny fanjakana afaka mibloquer hoe ohatr'izay tsy afaka ny cautionner résultat négatif intsony zay fa de merde-à-vous, comme ils disent les créoles, de merde-à-vous. Ianareo fédération zany miantoka azy fa de teo mifandrena. Mazava ho azy tsy fantatro ny lalàna mifehan'izay na ny convention ifamatoran'jareo. Donc tsy manana solution par issue na voie na chemin andehanana amin'izany atao hoe ilimosena an'ilay entraîneur satria raha ny ety an-dafy tsisy idiran'ny fanjakana mihitsy. Gars Maigret moa sa iza anaran'ny président an'iny no afaka misaotra na mi-remercier ny izy dizy teo Deschamps fa autrement c'est pas possible. De ohatran'izay koa ny amin'ny Madagasikara ny fédération ny tompon'andraikitra. Fa il y a manifestement une situation de laisser pourrir ao anatin'io zavatra io. Fa zay tsy maintsy nazavaiko zay hoe ny fédération il y a la main sale. Il y a peut-être encore mety misy dia tanan'olona anankiray ao anatin'izao zavatra zao ary manahirana le izy tsy afa-miala amin'izao zavatra ny tompon'andraikitra
ny reconduire an'le rangaha io ao anatin'io zavatra io. Je m'attends encore à un résultat hoe eo Mahamasina dia tokony ho fieritsika raha 0-0 na 1-1 fa possible mbola 2-0. Alefako ty mba omeko an'le havan'izay mba nangatahany tao ara. Maro ny entraîneur malagasy mahavony, tokony alefa stage ry zareo manao formation. Rehefa tsy mahita an'izany nareo, afaka minégocier an'izany tsika ty. Misy ny coopération bilatérale, tsy voatery mandany vola be ny malagasy amin'izany. Oy, afaka manokatra lalana an'izany ny tenako, raha ilainy izany raha izany no anasoavana tanindrazana, tsy olana mihitsy izany. Ndao ary. Eny ary anao veloma mahafinaritra ho antsika mianakavy amin'ny lahady indray no fotoana fa ity moa izany tokony rapitsofa nampandrosoana androany. Veloma mahafinaritra tompoko samy ho tahian'Andriamanitra daholo. Mandrapeo anao.